Eo amin'izay resaka fampetona amin'ny asa ny ben'ny tanàna izay hatrany dia nihaona tamin'ny Praiminisitra sady Minisitra misahana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana io arivo io ireo ben'ny tanàna mikambana ao amin'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna an-tanan-dehibe eto Madagasikara. Ity resaka ity moa no lahadinika tamin'izany. Velo Sislay. Tao aorianan'ireo fampiaton'ireo mpanolotsain'ny tanàna ireo ben'ny tanàna maromaro dia nihaona tamin'ny Praiminisitra sady Minisitra misahana ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany ben'ny tanàna mikambana ao fikambanan'ny ben'ny tanàna an-tanan-dehibe. Tao aorianan'ny fihaonana dia nanambara ny solotenan'izy ireo fa mitohy manao ny asan'ireo ben'ny tanàna na atony filan-kevitra ireo satria tsy misy fampahafantarana azy ireo. Misy angamba dia tsy vahiny anareo satria anisan'ny malala voalohany foana io dia le hoe fampetona ny maire amin'ny asan'izay ataon'ireo conseiller ary androany moa zay ny tena votoantiny resahanay tamin'ny andriamatoa Praiminisitra ary tsara nafinaritra ny famahany ary izahay reto dia tsy sanatria koa hoe volo manorandrana ka hisakana amin'ny fampandrosoana fa dia vonona izahay hiaraka hampandroso ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny any fotony ny any anatin'ny commune hiadadinay tsirairay avy ary nametoky andriamatoa Praiminisitra fa hojerena akaiky ary avaty tsy avy any amin'ny ireo conseiller akory no manapaka ny zavatra tahaka izany. Vonona ny hiara-iasa amin'ny filan-kevitra any amin'ny commune misy azy ireo tsirairay moa ny ben'ny tanàna ary ihany koa vonona ny fanometana na fitondrana amin'ny asa fampandrosoana. Nanambara ny anaraka ny lalana amin'ny feno vondroboaka fitsinjaram-pahefana moa ireo ben'ny tanàna ireo.